Tafahoana soa indray isika amin'izao fandaharana izao, ifampivavaka isika ary ny irina dia hamaly vavaka antsika Andriamanitra. Tsarovy anefa fa ny vavaka rehetra na izay tonononareo na izay tononona eto dia herin'Andriamanitra izy ireny, ary izy no mandahatra ny fomba entiny mamaly izany ho amin'ny sitrapony izay hatsara antsika ho amin'ny famonjena antsika, hananantsika ilay fiainana tsara lavitra dia ny fiainana mandrakizay. Teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra no ampiakotianantsika ao amin'ny Isaia 5:5-10, andininy 10 manao hoe: enina votan'i Jehovah dia hiverina ka akanjo iona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no hoeny andohany. Azo fifaliana sy firavoravody izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetona. Izany ny fikazan'Andriamanitra antsika rehefa malala, ny hananantsika fiainana mandrakizay, kanefa sitrany sady koa ny hanolotra antsika izany fiadanana izany dia ny etỳ ambonin'ny tany. Andeha hivavaka isika ho an'ireo fianakaviana telo izay manana antom-bavaka manokana. Hivavaka isika tompoko. Isaorana ianao Andriamanitra ray eo izay mampiseho mandrakariva ny hatsaranao sy ny voninahitrao. Nangataka taminao tamin'ny vavaka izahay dia nohenonao. Misy ihany koa nefa ireo izay nandrasanao ny fotoana hamaliana ireny, mbola hiendrasanay izany ary ekenay mandrakariva fandaminana avy aminao. Eto ankehitriny ny anapavilanjy izay mivavaka ho an'ny vadiny, izay iriny mba hanana fanapahan-kevitra n'olo tena ho anao, hijery izany tokantrano izany ianao, rikasika ny fony izany mpanompolanao izany. Eo ihany koa ireo havana roa izay manana olana, satria tsy afaka manapa-kevitra ny amin'izay asoa ny fiaina tokantrano. Ray malalo, meo azy ireo mitsilotsaina avy aminao, ny fahendrena avy aminao ka ny fanahy masinao ny taridalana azy ireo, hitantana ny diany ka ny fanapahan-kevitra rehetrany dia mba ho eo ambany fanapianao. Ary mivavaka izahay ny amin'ny tokantrano anankiray izay efa fantatrao manokana ny momba azy, maniry ny amin'ny fandaminana ny amin'ny tokantrano tanteraka izany olona izany Andriamanitra. Manapia azy ireo ianao. Ny fantatray sy ny irinay dia izao Andriamanitra, amin'ny mampamaly vavakanao dia jereo isa tokantrano izahay, tsy injovy araka ny faniriana izay misy, ary ianao aneno ahatanteraka ho amin'ny isam-batan'olona sy isa-tokantrano izay sosiny tsara, ka izay voninahitrao anie ho tanteraka amin'izy ireny. Momba azy ireo, aza mafoy azy Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany aminao. Amen.